Tokolasy tokovavy dia miaraba sy misaotra antsika isan-tokantrano iray manaraka ity fandarina miara-manonja eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ity ary raisiny ny onjam-peo ny zato teboka valo radio mada mivatana ihany koa zany amin'izao atoandro ny alarobia fahatelo ambin'ny folo novambra 2024 sy 2025 izao. De misaotra amin'ireo mpandrindra ny lafin'ny teknika izay mampifandray antsika aloha zany ny vavitokana no mampifandray antsika dia itsika vavitokana mpianatra efa tena mahay ny kirakira mihitsy izy ny kamera, ny vata maro bokotra sy ireo lafiny ara informatika mba azahoantsika mandray ny fandarana isan-tokantrano na amin'ny fahitalavitra sy radio mbatana na amin'ny alalan'ny tambajotitra sosialy toy ny Facebook, YouTube dia akasitrahana zany. De ny namana ao ambadika ao moa zany miaraka amin'ny izay manao ny diffusion dia isaorantsika ihany koa izy ireo. De isaorantsika namana ny radio mada ihany koa zany izay mpiara-manonja amintsika isan'andro ary mampita ny fandarana izay alefa vatana ihany koa amin'izany onjam-peo ny radio mada izany. De maro matytsika ho resahana ho zaraina ary ho fakafakaina amin'ity atoandro ity fa efa anasako anao sahady izay hanohilatsofina hanaraka mivatana izany fandarina izany ary anasako anao ihany koa izay any amin'ny birao samihafa tokantrano amin'izay misy antsika rehetrarehetra any ny hanjoy ity fandarana miara-manonja mivatana ity. Maromaro ny zavatra ho resantsika, iresaka raharaham-pirenentsika, iresaka zava-misy anivona disika sy ny commune-tsika, resaka ihany koa tsika ny tontolo ara-politika indrindrandrindra moa zany eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia session budgétaire amin'izao fotoana izao zany dia andika ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana na ny loi de finance ny taona hitsahantsika 2024 fa ny teti-bola mpanjakana asina fandiniana zany dia ho amin'ny 2020 sy 2024 zany, zany hoe aty amin'ny session faharoa ordinaire faharoa zany manomboka amin'ny volana oktobra, novambra, desambra, 10 andro no ambaran'ny lalam-pandroenana no mandinika ny teti-bola mpanjakana zany ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena. De efa mba misy sombitsombina vaovao kely mba tsara mba hifampiresahana ihany zany de maharay izany voalohany tsika atao anatin'ny fandaharantsika izany ka ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny disika Namodradrimo Rabenindrina Mamy no hiara-dalana amintsika indray zany, hiaran-dalina makafaka ifampizara ny vaovao tsara ho fantatra sy iresadresaka ny fiainan'ny firenena amin'ny akabiany hiaraka amintsika amin'ity atoandro ity zany. Anasako anao mazava ho azy izany fandarana izany fa andeha aloha zany hiresaka amintsika hoe inona vaovao maro samihafa zay atao anatin'izay 420 ora zay de ny resaka ara sosialy angamba tsy valaparako tsony hoe jiro hoe rano hoe ny olan'ny fitaterana ny fivezivezena samihafa ny olan'ny vidim-piainana reo endrika fandrarana samihafa ny fahaloton'ny tanàna sy ny sisa tsy ho resahako tsony zany na resaka fiarahamonina ara-sosialy malagasy fa andeha atao hoe efa mahazatra efa ao anatin'ny routine efa ao anatin'le hoe efa saika miara-miaina amin'izay fahasimbana amin'ny endrin-javatra maro zay ny malagasy de tsy mivaky loha intsony zany kanefa izany ny ampijoroantsika ny amerina amin'ny lohany ny zavatra zay anatin'izay tsy fanjariana samihafa izay. De eo ihany koa zany ny fifidianana moa zany dia eo amin'ny 20 andro zany dia higadona ny fotoana zay hanatanterahana ny fifidianana amin'ny faha 1 ny volana desambra 2020 sy 2025 fa ho an'ny fampielezan-kevitra dia herinandro io sisa zany andrasana dia anomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana communaly. Raha miresaka tsika fifidianana communaly dia tafiditra ao anatin'izany
ny fifidianana be ny tanàna, ny mpanolotsaina municipal sy communal zany eny anivon'ny commune ambonivohitra sy ambanivohitra. De 5 sy 100 ny commune natanterahana izany. Misy ny commune mandeha ila ny candidat tokana, misy ny commune zay misy candidat roa, misy ny commune candidat zay marobe ao anatina farim-pifidianana moa zany zay hisiny zay fifidianana izay. Lisitra ny fidina amity zany hoe lisitra iray ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina, ary misy ny mpanolotsaina farany ambany 5, 7, 9 de miakatra hatrany an-trano. Ny eto andrenivohitra no be indrindra satria dia misy eo amin'ny 7-10 eo ao anaty lisitra zany. Ny 13 soliterna 5-10 maka ny andraikitra eo anivon'ny fiadina, eo anivon'ny mampanolotsaina ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izany. De mitovy ny fanombohana amin'ny talata 7 ny volana novambra ho avy izao, de mifarana ny 7 ny volana desambra. Ny 10 ny volana desambra zany raisinao fahanginana silence électoral, ary ny 9 ny volana desambra no fanatanterahany olom-pirenena ny adidy amanandraikiny amin'izany fifidianana communal zay hosolotenany eo anivon'ny commune zany, amin'ny alalan'ny be ny tanàna sy ny ratsana zay mpanapa-kevitra na ny organe délibérant amin'ny alalan'ireo mpanolotsaina izany. Samy koa manarak'izany ny candidat ny antoko ny fikambanana maro samihafa zay hanana andreo aprotsaka ho fidiana hiatrika izany. De misy ny filazana samihafa ny amin'ny hoe inona ny fepetra, inona ny tsara ho fantatra. De tamin'ity androany ity ohatra ny seni eo anivon'ny district Anambohitra Atrimo dia nanatanteraka n'le hoe cadre de concertation zany, na hoe fifanakaloza-kevitra eo amin'ireo mpisehatra ara-politika. Iza moa zany dia ny candidat mazava ho azy sy ny fikarakarana fifidianana dia ny seni zany eo anivon'ny district Anambohitra Atrimo. De teny Ambohitra Atrimo tapin-tanàna no nanatanterahana azy, fa ny commune tena voakasika moa zany dia ny commune Ambohitra Atrimo, Ivato, Talatamaty, Antehiroka ary Ambohitra Manjaka. De teny avokoa izy ireo zany niaraka tamin'ireo candidat be ny tanàna, ny mandataire, ny mpanolotsaina, mihaino ny fanazavana samihafa sy ny fanamarihana samihafa netiny teo anivon'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana eo anivon'ny district Ambohitra Atrimo izany. De nahafana ihany koa ho an'ny candidat zany nilaza ireo fa endrika zay fandikan-dalàna tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo aprotsaka ho fidiana sasany zany. Voakina mafy anatin'izany moa zany ireo azo lazaina fa mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana na hoe mety miantehitra amin'izay fahefam-panjakana sy olo-panjakana izay. De zany no nitondrana ny etaeta sy nitondrana fanazavana, ary nandraisana ihany koa zany ireo toromarika samihafa ny amin'ny fiatrehana ny fampiraiza-kevitra avy amin'ny seni anivon'ny district eny Ambohitra Atrimo. Nandraisana ihany koa zany ny fandaminana samihafa ny amin'ny fandrindrana ireo toerana eny anivon'ny commune samihafa eny mba tsy isina fisavoretana eo amin'ny fomba faneho-kevitra zany. Fa nandraisana ihany koa zany amin'ny ireto no fandikan-dalàna infraction mandritry ny fotoana zay hanatanterahana ny fampiraiza-kevitra na ihany koa ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana na aorian'ny fifidianana sy ny amin'ny inona natao raha ohatra ka misy zay fandikan-dalàna na infraction samihafa izay. Dia samy milaza ny zava-misy toromarika ny men'ny seni, ary milaza ihany koa zany zavatra iainany ireo candidat maro samihafa izany. Fa nitondrana ny fanazava-kevitra ho antsika zay tsy ao anatin'ny listim-pifidianana zany dia misy an'le lalàna manokatra n'lay lisitra mba hosoratana ny olom-pirenena zany, iny le hoe ordonnance zany, ka iny dia manatona ny seni eny anivon'ny district zany isika zay tsy ao anatin'ny listim-pifidianana zany kanefa tokony anatanteraka ny zo amin'ny maha olom-pirenena. De ny atao zany satria niova indray moa zany ny toromarika aty amin'ny 7 ny volana novambra, efa farana amin'ny farany volana novambra ilay fanoratana anarina amin'ny ordonnance, de mbola misy fiovany ny fanapahan-kevitra indray karakaraina amin'ity resaka ordonnance ty. Ka izao indray le endriny zany mandeha manantona zany any amin'ny seni ao anivon'ny district itsika. Tsy miova zany entina lay résidence, entina lay copie ny karapanondra, fa rehefa avy eo misy imprimé fenona zany amin'ny seni ao anivon'ny district de amarinina zany hoe tsy ao anaty listim-pifidianana marina zany, de mahazo an'le attestation de non inscription zany sur la liste électorale isika zay manantona zany ka tsy ao anatiny zay hoe lisitra mifidy zay.
rehefa zany mialo anivon'ny seni anivon'ny distrika de lasa ndray makaty amin'ny seni fohy be ho amarinina zany hoe tena tsy misy tsy eo tokoa ny anarantsika so misy hoe doublon zany ka hoe voasoratra any anatin'ilay lisitra zay mety ho ity oa ao amin'ny seni fohy be zany de miala avy eo ndray zany a dia zay vao makany amin'ny tribunal de my tribunal rehefa aveo mamoaka didy zany a de iny no entina mandeha makeny anivon'ny seni any anivon'ny distrika dia hosoratana fa tsy hoe le ordonnance le taratasy iny no entina andeha amin'ny vaninandrom-pifidianana fa mbola entina iny mandeha makany amin'ny seni eny anivon'ny district dia zareo am'izay zany no manao an'le razo na hoe manoratra an'le anarantsika ao anatin'le tovina satria efa meno ny fitsarana ambara tonga voalohany tribunal de première instance baiko zany didy zany amin'ny alalan'ny ordonnance ny seni mba hanokatra an'le lisitra mba hanoratra ny anaran'le mpifidy zay tsy voasoratra anarina ao anatin'izay a lisitra mifidy tovana izay na hoe razo iny rehefa aveo rehefa tonga ny vanim-potoana fifidianana na ny jour de l'élection zany a amin'ny faharaiky amby folon'ny volana desambra dia efa ao anaty lisitra zany tsika amin'ilay lisitra tovana na hoe razo zany zay zany no toromarika vaovao indray zany a tsara ho fantatry ny rehetra ka tsika de atsona mihitsiny zany ho an'izay tsy ao anaty lisitrin'ny mpifidy mba tena hijery ndray andraikitra hikarakara momba antsika ny anivon'ny seni ary hanantona ny seni fohy be hanantona ny tribunal de première instance zany na ny TPI zay fahefana ndray zany hikarakara hitsara amoaka ny vokatra ny fifidianana ny fomba ofisialy amin'ny fifidianana communal tsy ny ACC ity fa ny ACC de nijanona teo amin'ny fifidianana législative sénatoriale mbola ny ACC dia ny présidentielle amin'ny ACC fa ny aty amin'ny communal zany de efa ny TPI na ny tribunal de première instance zany no miandraikitra izay fa atsona ihany ko zany mpifidy zany mba hanefa ny adidiny rehefa tonga amin'ny vanim-potoana ny fifidianana satria zava-dehibe koa no fahafahana zany miatrika an'izay fifidianana zay amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana desambra za moa mbola asan'ny candidat manao fanetanana ihany ko ny mpifidy zany ho avy hanatanteraka ny adidiny amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana desambra ifampizarana ohatran'izay ny vaovao ary mino aho fa isika ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo zay manodidina ny any amin'ny 10 hetsy mahery any mponina ao anatin'izay zany de efa samy ny mifidy ho amin'ny akabeny de efa samy mba miomakomana hanatanteraka ny adidy amanandraikiny ary efa samy efa ametraka amin'ny toerana akaikikaiky azo raisina zany andreo kara-pifidianana sy ny kara-panondro mba hahafahana manatanteraka ny adidy amanandraikitra izany de zay aloha zany fizaram-baovao maro samihafa betsaka ny fizaram-baovao mbola tokony zaraintsika ihany koa ara-politika fa efa eto akaiky eto ny député membre Bendrina zay hiaraka amiko zany ao anatin'ity fandaran'ity dia kasitrahako avy hatrany izy zay hitondra an'ireo tsara ho fantatra zay anasako atsika ny amin'ny aza misaraka amin'ity onjam-peo ety fa maro be ny vaovao zay ho atsakaitsika moratovintsika ary reo endrim-panadihadiana samihafa zay makasika ny fiainantsika amin'ny akabiany no hifampizarana ao anatin'izany fandarana izany. Député membre Bendrina edokaditsika inona daholo ary reto boky reto de efa le nambarako teo misy ny tome 1 tome 2 3 firy izy ato document na performance hafa iny de eo ihany koa zany ny cadre na moyen terme zany samy hafa zany rehetrarehetra zany de ao anatin'le projet de loi daholo zany portant izy loi de finance pour 2025 de inona ndray zany ozy izy nareo ny ao anatin'izany iresaka am'izay mihitsy n'izay sy député membre Bendrina fa miarabanao aloha Andriamatoa Solombavam-bahoaka tafaraka indray tsika atao anatin'ity fandaharanyity ary anisan'ny mazoto maneho hevitra ny député membre Bendrina satria maro ihany koa fizaram-baovao ary heverina ihany koa fa ny fotoana tahaka izao ihany koa amin'ny maha-Solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara zany dia rehefa tsy afaka manao an'le tournée na déplacement vatana dia mba mifampizara hevitra amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra tahaka izao sy ny tambajotra sosialy de rariny sitsiny zany député membre Bendrina. Miaraba Faniry Razavamanantany de miaraba ny ekipa teknika koa atao amin'ny studio anankiroa eto nospatrana ny MBS radio télévision iry amin'ny tanàna avo iry ny zato teboka valo radio mata
Fa indrindraindrindra miarabantsika mpanaraka ny fandaharana miara-manonja amin'ity andro alarobia ity, faly tafaraka amintsika eto indray androany a, miaraba manokana ny mponina amin'ny distrika ny Ambohidratrimo indrindraindrindra izay miara-mirery isan'andro ao a, indrindra amin'ny lafiny fiarahamonina amin'ny ankapobeny amin'izao fanomanana ny fifidianana izay ho hitondra ny tanàna tsirairay izao indray a amin'izao fotoana izao. Ya, député Mamy Rabenrina moa efa somary nanatsidika an'izay ihany ianao fa tsara fantatry ny rehetra ihany. Miaina antsika Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao distrika. Tamin'ny farany teto moa zany ianao dia nanambara fa amin'ny ankapobeny dia misy candidat ny antokotiko Madagasikara avokoa zany ny ankamaroan'ny commune. Misy commune vitsivitsy angamba no hoe mety ho an'ny fandaminana ny tsisy candidat, fa amin'ny ankapobeny dia tena rakotra ny candidat ny tiko Madagasikara ho an'ny distrika ny Ambohidratrimo zany. Ianao moa mivezivezy tany Fedanana, tany Merimandroso, tany Ampangabe, tany Ambohitrimanjaka, dia ry Ambohidratrimo teny aminay teny Anosiala, teny Mahitsy, teny amina toerana maro samihafa izay misy an'ireo namana Ambatolampy Mafotsy, tsy adino anatin'izay. Manahoana aloha zany ny fahasalamana ara-politika ny antokotiko Madagasikara distrika ny Ambohidratrimo sy ny fiomanana hiatrehana an'izay fifidianana communal izay? Ny mampivezivezy moa dia ny asa ny asa andavanandro. Asa andavanandro ake ny mandeha mitsidika sy miaona amin'ireny isan-tanàna ireny mandeha arak'izay tratra aza, mbola tsy ampy ny fotoana ka maika fa hoe sanatria hoe tsy manao fananiana tsy miaona mihitsy, fa misy asa atao amin'ireny toerana ireny indrindraindrindra ankoatry ny fifamangina fotsiny matoa manao an'ireny fitsidiana ireny. Amin'izao fotoana izao moa tsika araka ny voalaza teo hiatrika ny fampelezan-kevitra ao amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna. Commune vitsivitsy any araka ny voalaza ny faniry teo ny tsy hananana candidat noho ny fandaminana, noho ny paikady tsy maintsy napetraka, noho ny antony manokana, fa ireo commune rehetra hananana candidat kosa dia tena niainana tao anatin'ny ataoko hoe matianina arak'izay azo natao ny safidianana an'ireo candidat ireo. Ny tanjona dia tsotra fotsiny araka ny fomba fitenin'ny filoha Marc Ravalomanana hoe tsy manan-jony tsy ho lany ireo candidat ireo. Ianareo zany tsy manan-jony tsy ho lany ireo candidat ireo ary ny tsy no hoe ny fananana candidat no tanjona. Ty naveriko foana ty resaka ty hoe manana candidat ny antokotiko Madagasikara, fa hoe manana olona vonona hitondra ny vina sy fanevan'ny antokotiko Madagasikara rehefa avy eo, zany hoe hanana ben'ny tanàna sy olom-boafidy avy amin'ny antokotiko Madagasikara izay tena azo anteherana, azo itokiana. Misy dikany matoa miteny an'izany satria ela ihany izay niainana zay tato anatin'ny antoko teo amin'ny fitantanana ny ara-politika, fitantanana ny mpiara-miasa, dia nahitana hoe tonga amina vanim-potoana anankiray hampihenana arak'izay azo atao no mety ho fahadisoana na erreur eo amin'ny fisafidianana olona ny antokotiko Madagasikara. Tsy ho an'ny distrika ny Ambohidratrimo irery ihany, tsy ho an'ireo commune tsirairay ireo irery ihany, fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Ny antony dia tena misy fiantraikany be amin'ny politika eto amin'ny firenena io vokatry ny fifidianana izay ho tanterahana tsy ho ela io. Dia izay no hanamafisako hoe ny antehitra amin'ny sy matoky ireo olona natolotra rehetra ho fidiana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina ny tanàna ny antokotiko Madagasikara, ary manantena fa amin'ny alalan'izy ireo rehefa avy eo no ahafahana mivoy sy mampiatra ny vinam-piarahamonina sy ny vinam-pampandrosoana avy amin'ny antokotimina, fa indrindraindrindra ireny no mitambatra hitondra endrim-pampandrosoana iombonana maka amin'ny Madagasikara ray manontolo. Eny ary ny mahaliana ny olona zany zao député dia hoe mety mihena antsika ny distrika ny Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao alohan'ny hidirantsika ny zava-misy amin'ny ankapobeny eo amin'ny raharaham-pirenena sy ny tsara ho fantatra zany dia hoe
efa saika efa mipetrapetraka avokoa ireo quartier général zany ahafahan'ireo vahoaka eny anivon'ny commune tsy hifanantona an'ireo candidat ny antokotiko Madagasikara amin'ny commune izay efa misy an'ireo candidat mpirotsaka ho fidiana, rehefa mipetrapetraka ihany koa ireo endrim-pandaminana samihafa. Ny amin'izay député moa zany raha ihany mino fa de hiparitaka amin'ny district amin'ny commune maro anatin'izay Ambohidratrimo izay tsy fametanana amin'ireo candidat satria dia tompon'andraikitra voalohany ho an'ny antoko ao anatin'ny district na Ambohidratrimo. Ny tsara ho fantatry ireo mpikatroko ny antokotiko Madagasikara angamba ny isaky ny commune député tena zava-dehibe satria efa misy quartier général amin'ireny commune reny sy ny hoe mba afatrafatra avy aminao satria androany zany zao anao mivahiny amin'ny herinandro efa fampelezan-kevitra dikan'izay fa sarosarotra ho azy zany député fa maray aman-dreny anao amin'ny district Ambohidratrimo de verina fa tsara ihany ny andraisan'ireo mpikatroka sy ireo mpanohana mpakafy ny antokotiko Madagasikara ny amin'izay tokony ho anjara raitsin'izy ireo zany miatrehana ty raha mangay ty. Ara-drafitra no resahako voalohany. Fantatsika tsara fa raha resaka rafitra de anisan'ny antoko manana rafitra hatrany ifotony rehetra any ny antokotiko Madagasikara. Ary ireo rafitra ireo no efa niainantsika nampiasaintsika tamin'ny fiainan'ny antoko hatramin'izay na fifidianana na tsy fifidianana fa am'tindray mitorako ity moa fifidianana ny resahantsika dia manamafy azy zany hoe tsy miala amin'ny fampiasana n'ireo rafitra ireo ny fanomezana toromarika rehetrarehetra sy ny fandrandrana ny fifidianana isaka ny farim-piadidiana zany hoe ny commune tsirairay avy. Tiako Madagasikara no manolotra ny candidat amin'ny district Ambohidratrimo amin'ity indray mitorako ity. Misy ny vovonana izay niombonana moa tao anatin'ny firaisan-kina fa rehefa nandinika teo anivon'ny bureau politique national sy nisy ny sosokevitra avy amin'ny bureau politique ny district zany hoe distim dia efa fantatsika rehetra fa mitondra ny anaran'ny Tiako Madagasikara ny candidat izay atolotra eo anivon'ny district ny Ambohidratrimo rehetra. Tsy miova ny fiaingan'ny toromarika raha eo anivon'ny district fa eo amin'ny QG ny district eo anosy ala ihany. Eo natao hoe QG ny district efa natokatsika eo QG ny district eo fa isaky ny commune tsirairay avy de misy koa QG ny commune mandritra ny fifidianana. Zany hoe commune Ambohidratrimo manana ny azy, commune Mahitsa manana ny azy, ny any Anjanadoria manana ny azy, ny any Mero Mandroso manana ny azy, ny any Fiadanana manana ny azy sy ny sisa sy ny sisa. Natao toerana ataotsika hoe ambohi-piaonana mandritry ny fotoanan'ny fifidianana reny toerana reny. Ao ny fampitanany vaovao haingana rehetra, misy olona mitoetra amin'ny fotoana fisokafan'ny birao ao andavanandro. Reny no mampita ny ampitanany vaovao rehetra avy any amin'ny foibe nasionaly mandalo district de tonga amin'ireny de ao zany no anivozany isika ilay atao hoe bazy isika mpitolona mpitarika ny ekipa ny fotony amin'ny fotoana fampelezan-kevitra. Ao no anivozantsika ny toromarika rehetra ihany koa afa-tsy hoe raha misy toromarika manokana sahala amin'ny androany zao toromarika manokana nisy candidat avy amin'ny commune 10 nareo voantso tao ko avy amin'ny commune 10 voantso miaraka tamin'izay fivoriana miaraka amin'ny CED zay zavatra mitokana zay dia amin'ireo koa zany no izarana ny fampitaovana sy ny ataotsika hoe zay ahafahana manatanteraka ny fampelezan-kevitra isaky ny commune ireo fa ny akamaroan'ny commune kosa indrindra ireo commune izay aty ataotsika hoe manamorona ny tanan-dehibe dia fantatray ary isaorana ianareo ny ezaka atao fa mametraka QG ihany koa saika isa pokotany saika isa tanàna satria la isan'ny mponina no mahatonga an'io, le isan'ny mponina no manery atsika ametraka an'ireny amoramora kokoa ny fifandraisana, ny isan'ny mpifidy sy ny velaran-tany satria raha ohatra misy elanelan-tany be loatra sy hoe be loatra le isan'ny mponina miohatra amin'ny hoe QG tokany amin'ny commune anankiray dia isaorana hoy ahy ianareo any amin'ny fototrany fa nanapa-kevitra nametraka an'ireny QG isaky ny tanàna sy isaky ny fokotany ireny. Ireny zany no miara-miasa amintsika, ireny no ampiasaintsika
ao anatin'ny rafitry ny atokotiako Madagasikara, miainga avy any amin'ny Fokotim, mandalo amin'ny Komitim, ary eo ambany fandrindrany Distim. Zay ny fomba fiasantsika. De avy amin'ny reny no andraisana an'ireo mpiara-miombonantoka. Misy ny mpiara-miombonantoka na de hoe tsy anaty vovonana ary tsika mitendry amin'ny Torakotim mandeha, ao ambadika ao le vovonana, ary tsy misaraka ireny, miampy aza. Ireo nitambatra tao anatin'ny firaisan-kina de mbola mifanohana amintsika, fa miampy azy ireny satria misy ireo ray aman-dren'ny tanàna zay manana ny maizy azy isaky ny tanàna tsirairay avy tsy mpikambana anaty antoko politika, kanefa manana ny fomba fijeriny ihany koa, de manohana ny kandida atolotry ny atokontsika. De ireny rehetrarehetra ireny any anaty ireny QG ireny ireny no atao hoe ambohim-piaonana isaky ny tanàna, isaky ny commune sy isaky ny district. Akoatr'izay fomba fiasantsika ihany koa rehefa mifampita afatra amin'ny alalan'ny afatra maika, afatra foya izay ifampitana ianareo mandatera, raha azo atao aza mamono telefônina mihitsy na atoandro na alina, kandida koa torak'izany raha sendra mitoerana raha sarotsarotra rezo, satria misy zany ao amin'ny district ny Ambohidratrimo, district ny Ambohidratrimo misy fokotany any amin'ny 20 kilometra miantsinanana mena varatra any, vao tamin'ny herinandro nisy nanontany hoe aiza ho aiza ny Tanety be anaty volo moa ny faritra Ambohidratrimo, dia eo mihitsy Tanety be anaty volo zany efa district ny Antsorobe, kanefa iny no mamarana zany hoe misy fokotany anankiray, fokotany Mavanina zay amin'ny commune Varatsena Sahalemaka, manomboka eo zany zay ifokotany io miray famaritana miaona amin'ny district ny Antsorobe, de manomboka eo zany district ny Ambohidratrimo mandrapa tonga aty amin'ny farany atsimo, efa miaona aty amin'ny commune Alakamisy ny Fenoarivo, district ny Atsimondrano aty. Eny ary tsy maintsy niresahana moa zay satria ararotina ihany ny fotoana tahaka izao, fa amin'ny traikefa politika iverina amin'izay ako ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena, miandry moa zany tsika amin'izao fotoana izao, betsaka no manaitra hoe aiza le seny, ary nahandro any ary tamin'ny fiaonan'ny seny teny anivon'ny distrika sy ireo mpirotsaka fidiana de niverina ihany le resaka kandidam-panjakana hoe aoka re toko mba tsy verimberina intsony zany resaka zany, fa manjary manaroatra ny sasany amin'izany fomba fiteny zany. Nda moa zany rehefa nitentsika tamin'ny latsinainy hatramin'izao alarobia tenenantsika izao zany dia mbola tsy misy manao démenti zany na ho an'ny fitondram-panjakana na lay kandidaty ny teniteny foana tamin'ny sabotsy ny resaka niny izy ny kandidam-panjakana iny, satria mampatahotra ary manimbazimba ny fifidianana raharay manontolo izany fomba fiteny zany, ary manetsika an'ireo fahefa-panjakana rehetra izany fomba fiteny izany. Ka ny takina dia amin'ny hoe inona ny fandraisana andraikitra le olona ve sananitsy ny teny rehefa diso de mainty diso, ary ny seny mpikarakara ny fifidianana ve de mba nyteny amin'ny hoe izao ny tsy mety ary tokony ametraka an'izay mety hoe donda tabatra zay na mety, satria misy ny agent verbalisateur zany eo anivon'izay de mba miteny amin'ny hoe tsy mety ny zavatra ataonao nandehanao manao fialantsiny ampabenasina tonga de fampiarina ny lalàna, satria raha tokony izy dia tokony fanitsahana andarana sady amin'ilay kandidaty zany iny miteniteny foana iny zany. Fa ny député membre Benrina moa zany dia efa atao anatin'izay hoe kandida nisy fotoana ny antoko teo anivon'ny fitondrana nanolotra azy tamin'ny taona 3 sy 4 arivo 7 sy 4 arivo nanana andraikitra, fa zay mba mahafinaritra n'ity fandarantsika ity de mba anontaniana hoe ny reharevy reny mpirotsaka fidiny reny tamin'izany hoe kandidam-panjakana raha mihoatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary ho an'le olona miteny an'izany par expérience politique io, satria nanomboka 3 sy 4 arivo député membre Benrina no nirotsaka tamin'ny fifidianana olom-boafidy mandrakity ny androany 420 sy 4 arivo dia mandray ny andraikitra maha olom-boafidy azy izay de mba anontanitsika izy betsaka ny fiofarana ara-politika momba ny fifidianana zay natrehany de adevitra be iny kandidam-panjakana iny, ny anaran'ny fanjakana ny entina député membre Benrina. Androany ianao maneho hevitra de aleo aloha zany mba tena mba ahafantatra indray zay ny amin'ny hoe amin'ny traikefa ara-politika sy ny fahafantaranao ny lalàna amin'ireny tsangadravatra nisy ireny. Tena samy taifitsika na inona iny resaka iny, tsy fantatro hoe azon'le olona tsaina tsara ve inona zavatra teneniny, fantany ve ny dikan'ny zavatra teneniny.
sady miteniteny fahatany fotsiny entin'ny fihetseham-po ataoko hoe sendra manoloana vahoaka tampoka any amin'ny tsinam-poizina de zahatra mitranga matetika tatoato zany ho an'ireo mpanao politika sasany de lasa milaza ny zavatra tsy tokony holazaina, milaza ny zavatra tsy voalanjalanja ary indraindray milaza lainga mihitsy de hoy aty hoe samy taitrotsika rehefa naheno an'iny de samy tonga saintsika hoe ahoana moa ny voalazany lalàna, voalazany lalàna raha fehezana dia antoko politika na vondrona toko politika na tsy miankina ireo no afaka manolotra kandida. Ireo zany zava-misy iainantsika. Ny atao toko politika de fantatsika ny atokontsika aloha ny resahako, ny atokontsika Madagasikara ohatra. Atao vondrona antoko politika de ireo antoko politika mifanaiky fa hitambatra no ny anton-javatra anankiray ohatrany na iombonantsika ao anatin'ny vovonana firaisan-kina. Ary ny tsy miankina de ireo olona manam-paniriana ho kandida amina fifidiana anankiray ilatsaka hovidiana, irotsaka hovidiana fa ka tsy milotsaka amin'ny anarana antoko politika na vondrona politika fa amin'ny anaran'ny tenany, amin'ny anaran'ny tenany ho fa na io resaka hoe fikambanana io ara hoe mitondra anara-pikambanana tsy tafiditra ao anatin'ny tsy miankina io fa amin'ny anaran'ny tenany. De eo zany tsika metraka fanontaniana hoe inona raha zany nidika an'le lazain'le kandida anankiray iny hoe kandida mpanjakana izy, tsy afenina amin'ny resaka an'izany ka izy namoaka an'izany fa tsy tsika miteny izy hoe izy ny kandida mpanjakana zany hoe nanomboka teo zany ho lasa antécédent iny manomboka teo zany rehefa tsy ny réagir, rehefa tsy nanao fanamarihana na ny fanjakana na ny vaomiera mpitatana ny fifidianana de ekena zany iny fa misy ny kandida mpanjakana de misy ny tsy kandida mpanjakana de indraindray tsika azo mifakam-panahy andinika hoe sao de tsy hainiarany nandika an'le hoe tsy miankina satria indraindray tsika rehefa miresaka hoe sekoly tsy miankina de sekoly tsy miankina le école privée ho tsika zany hoe sekoly tsy miankina ny fanjakana de mety zay ve zany na tonga azy azo mifakam-panahy fa tsy nandalina loatra hoe tsy miankina rehetra zany de ivelan'ny fanjakana fa rehefa akoatrany tsy miankina zany de an'ny fanjakana. Zay ve zany ny tinote, zay ve zany ny fahazony azy rehefa natolotry ny antokony ho kandida izy satria tsika samy mahalala fa antoko koa no nanolotra azy ho kandida. Zany hoe na izy le kandida atolotra zany tsy mahalala akory ny satany feno maha-kandida azy fa faly fotsiny hoe natolotra ho kandida de hoe rehefa tsy miankina izy zany de lasa miankina amin'ny fanjakana. Resaka fa ahoana re zany fampiasana voambolana zay ngamba mety andraisako azy rehefa tsy navita nandalina le mo izy sy le mety ho vokatry le teny lazay fa ny olana de zao rehefa hotsongoloantsika ary le resaka rehefa ho alalintsika le izy de hoe kandida mpanjakana izy afaka manolotra zany ny fanjakana ray zay fa faharoa fataveo inona atao hoe fanjakana nefa izy isehatra am'le andraiky mpanjakana rehefa aveo fa lasa mametraka fanontaniana hoe ialako zany le valiteny ray teo fa sao de tsy fantany ary hoe inona no atao hoe fanjakana, inona no atao hoe rafim-panjakana fa ny rafim-panjakana ny fanjakana dia faritany lalam-panorenana sy ny lalàna rehetra mifehany firenena amin'ny ankapobeny ny amoahana zany ny atao hoe inona no atao hoe fanjakana, inona no andraikitra ny fanjakana zany aminy manolotra kandida. Fanjakana aza miezaka miala ny fitantanana fifidianana zany nananganana ny seni zany no mahatonga atsika miantsoantso hoe tsy mbola mahafapo le fahaleovan-tena seni amin'ny fifidianana amin'ny fikarakarana fifidianana kanefa izy indray no milaza fa ny fanjakana no manolotra azy ho kandida eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra de ozytsika hoe le olona mihitsy
no tsy mahalala ny sata maha-kandida azy, tsy mahalala ny rafim-pifidianana misy, tsy mahalala ny dikany atao hoe kandida, tsy mahalala ny dikany atao hoe fanjakana. Fa raha apetrakitsika ingeny atao hoe fanjakana tsy miteny mpitondra fanjakana fa fanjakana. Raha apetrakitsika ny atao hoe fanjakana, samy voalaza ao anatin'ny rafim-panjakana daholo ange, na ny rafitry ny mpanohitra azy zany hoe zay le teneniko hoe na le olona manao fanahiniana hametraka antécédent vaovao izay miandritsika hatramin'izao, ohatran'ireny le hoe misy zavatra mipoitra taloha reny, dia miandry réaction tsika, miandry réaction officielle tsika hatramin'izao. Na le olona tsy mahalala akory hoe inona moa ty mission ampanaoviny ny antokony azy ty ao anatin'ny liste, inona moa ny asa miandry azy ao anatin'izay zavatra izay dia eo tsika mieritreritra hoe miantsoantso hoe fitsinjaram-pahefana. Zay rafitra anankiray amin'ny fitantanana amin'ny fanjakana, fitsinjaram-pahefana no voiziny rehetrarehetra, kanefa izy ho eritreretina ho fitaovana makany amin'ilay fitsinjaram-pahefana raha tsy mahalala akory, fa izy indray milaza ny tenany ho avy amin'ny fanjakana. Ia, tsara ihany itondraina an'izay fanazavana zany aloha député Mamy Rabendrina, satria tena miopefy iny fanambarana iny. Fa ny tena andrasany be sy ny maro manko député Mamy Rabendrina tamin'ny latsinainy nanaitra teto, inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'le fanjakana, inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'le CENI, fa tsy misy izy mandraky ny androany. Dia le fahanginana moa zany ndraindray mety ny hoe firaisana tsikombakomba, fahanginana heverina ihany koa fanekena. De ho amintsika député zany zay hoe manaraka ny zava-misy ara-politika, manaraka ny zava-misy eo anatrehan'ny lalàna zany mbola afaka mbola anatena ve tsika fa mbola kiteny ny CENI ary mety handray fanapahan-kevitra amina fiongoaram-pefy goavambe tahaka ireny, satria eto Antananarivo reny vohatra zany le kandidaty manome ohatra, kanefa dia amin'ny commune Enintsaratra dia misy kandida zay amin'ny lokony volomboasary. Ary isika tsy miteny hoe za kandida-mpanjakana dia nidrana teo, fa za kandida-mpanjakana, za lokony volomboasary. Dikan'izay zany ohatry ny teanary ohatry mibanga amin'ny alina zany le kandida amin'ny volomboasary rehetra, raha ohatra ka tsy voatenin'ny CENI ny zava-misy ka ilaza indray zany reo any zay koa kandida-mpanjakana, dia dikan'izay manaradia azy ireo zany any amin'ny commune samy hafa ny rafim-panjakana sy ny olom-panjakana rehetra hanao an'le daola makota sy lay kilalao politika tsy araka ny tokony izy tsony. Dia zay ngamba ny député Mamy Rabendrina nanamafisy-tsika hatreto ny amin'ny hoe tena hanairana raha ohatra ka misy tompona ndraikitra misahana ny fifidianana zany, mba tsy hadoto an'ilay fifidianana zay ohatrehana afaka andro maromaro. Marina mihitsy zay no natonga ny teny teo hoe lasa hipetraka ho antécédent io, tsy amin'ity fifidianana ity ihany, lasa fakatahaka io aloha amin'ity fifidianana ity amin'ireo kandida hafa zay mety mitovy loko. Fomba fiteny matetetika io jurisprudence ohatrohatran'izay, lasa fakatahaka io amin'ity fa amin'ny fifidianana hafa rehetra io hiteraka ady hevitra be rehefa avy eo. Fa manaraka akaiky tsika ary miantso foana tsika hoe aiza ny fanapahan-kevitra raisin'ny CENI indrindra ny fanjakana ange voatonona ao anatin'le izy fa ny CENI ny tena anisan'ny mpanaramaso mpandrindra mpitatana fifidianana ary ny antenaina amin'izany dia tsy hampisy tonika ny fizotry ny fifidianana amin'le izy. Eny ary samy miandra zay ary tsika, fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra aloha zany ho an'ny kandida Tojo Ravalomanana dia tetsy amin'ny foibe ny Magro indray zany tery Aberoika no nandray ny mpiatroka ny mpiara-manohana ny boriboritany faharoa zany tarihan'ny député Randrianarison Stanislas na Rastany ny kandida Tojo Ravalomanana. Isika moa mbola tsy afaka mandefa ny sary sy ny feo satria mbola tokana ny mandamina azy eo, tsisy afa-tsy tsika maestro atsika faly androany ho an'ny fandaminana dia tsy tafaradalana amintsika satria misy fandaminana ara-pitovana tsy maintsy tsaraina dia miasa ho an'izany koa faly any ambadika any dia tsy afaka mandefa ny sary teny amin'ny Magro Beorika zany. Omaly moa zany tany amin'ny boriboritany voalohany, androany amin'ny boriboritany faharoa Tojo Ravalomanana mametrapetraka indray zany ireo toromarika sy fandaminana miaraka amin'ny komity mpanohana sy ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara. Tena tsy akajaniny izy ity ary fantatra ny etaeta ho an'ny mponina Antananarivo miandrandra fanovana fanantenana, ary fantatra ihany koa zany ny hoe ho aiza
sy hanao inona ny mponina Antananarivo amin'ny fiarahana amin'ny candidat Tojo Ravalomanina indrindra manoloana ny fahampitehana amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy tombo ao anaty lavaka Antananarivo satria tena potika tanteraka mihitsy ilay renivohitra Madagasikara. Izany no antenaina ho an'ny fiarahana amin'ny laharana fahaefatra ho an'ny Antananarivo renivohitra. Alohan'ny hidirako amina devitra ray satria betsaka ny manaraka antsika amin'izao fotoana izao, zareo any ampitan-dranomasina de mandefa an'izay firaritsoany député membre Benirina izay ho an'ny candidat Tojo Ravalomanana mandefa ny firaritsoa dia ho an'ny mpanaraka ny pejy ny MBS ry Namanatovo ry Minuel Sorazana. Maro be ianareo satria efa tsindrindreo efa dodina ny amin'ny hoe tena mba tena hitondra ny anjara bliky zany dia goavambe zay. Eo ihany koa ireo namana zay manaraka antsika eny Ambotsoroa eny ny Ambodratrimo zany anaovana kopakopa-tanana zala zay ekipa tanora miasa any amin'ny terrain amin'izao fotoana izao ao amin'ny Zokomamy ao daholo ireo ekipa reo dia anaovana kopakopa-tanana ianareo. Eny ary nivelona amin'ny raharaham-pirenena amin'izay tsika Andriamatosolona Baoka eto ambany masontsika eto amin'izay le boky be maro be de maro be asana efa somary efa mifitiny izy ity fa nisy fotoana tsaroako député membre Benirina ao anatina hoe fandinihana ny loi de finance na ny lalàna amin'ny fenitetim-bola-panjakana de tena avo de avo mihitsy ny boky eo anoloan'ny député. Kanefa rehefa atao amin'izay zany ny fandinihana sy tsangatanana tapak'andro adiny 4 de vita zany taty aorindriny tany aloha tany dia naharitra tena andro maro mihitsy ny fifandresen-dahatra momba ny lalàna fenitetim-bola-panjakana ary mandra-parain'ny andro aza nisy fotoana de mbola mandinika an'izany de vatsiana sandwich vatsiana rankely samihafa moa zany ny solom-bavaboaka eo am-pandinihan' zany fa taty aorinany izy arakaraky ny siny maro anisy asa zany ve ny tanjona ara-politika dia rainy makely ozy izy ny tanora de voadinika nefa rehefa mandinika an'ity zany karazam-boky sy ny fomba famakina ihany koa zany amin'ity boky be ity nge re olona tena mila ianarany tsy ny rehetra mahay an'izany fa nisy fiofanana natolotry ny tompona andraikitra samy hafa an'izany ihany koa hoe ahoana ny fomba famakina an'io boky be mirakitra ny teti-bola-panjakana zay hoentiny anivony antenimieram-pirenena io isaky ny volana oktobra novambra desambra mba ahafahana zany mandinika an'le teti-bola ho amin'ny taona ho avy zany. Ka eto akaikitsika eto député membre Benirina efa afaka miresaka fohifohy zany amin'ny hoe de inona sy inona ary ny zavatra tsara ho fantatra indray sy ny zava-baovao na zavatra efa azo resadresana député membre Benirina. Aleo fampatsahivana kely fotsiny aho atsika zany tamin'ny heritaona nisy an'le coupe budgétaire zany hoe tapahana reo teti-bola samihafa. Tamin'ny heritaona ihany koa nisy an'le hoe tsy nandinika an'le tsy tamin'ny heritaona fa mety tamin'ity taona ity angamba le hoe tsy nisy an'le loi de finance nasipantsina na teti-bola-panjakana nasipantsina loi de finance rectificative tsy nisy an'izay fa tonga de nandeha bahoana tamin'ny fotsiny zany asa anton-javatra inona daholo zany rehetrarehetra zany fa raha ny zava-misy aloha de viviny zany vola-panjakana. Ny atao hoe vola-panjakana de ireo vola rehetra zay karohany amin'ny alalan'ny hetra miditra sy ireo zay akita vola miditra amin'ireo famatsiana amin'ireo firenena samy firenena na ireo mpamatsy vola ihany koa. Député membre Benirina. Ie, tamin'ny tapabolantsika ny farany teto angamba folo andro zay tamin'izay tsika niresaka kely an'ity de ny tena hoe mbola tsy ampelatanana ny atota taratasy fa androany maraina raha niasa tao Tsimbazaza de sady nahazo ny message milaza hoe efa vonona ny atota taratasy rehetra makasika ny inona izy LFI ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana taona 2024 de tonga de nalaiko moa zany na de reto izy reto araka ny teny faniry teo efa mifitiny izy reto fa raha ohatra n'izao ny avony taloha fa hatrany ambany izy daholo fa tsy lela tabatra zany hoe tombony latabatra izy zany zao fa tany ambadika 10 taona lasa tena ataoko ihany amin'ny atsasametatra mahery kely ihany ny totaliny rehefa tena miara-joro izy rehetra fa mazava ho azy ny antenimieram-pirenena moa zany efa miezaka manao ny ilay projet ana dématérialisation de mba hanamaivana ny fikirakirana taratasy nanomboka tamin'ny mandat teo aloha nisy izay application ifampizarana ny atota taratasy rehetra ilaina amin'ny asa fanaovan-dalàna izay mbola no amafisina zay tamin'ity mandat vaovao ity izay misy fiantraikany ihany amin'ny fikirakarana ny taratasy rehetrarehetra zaraina amin'ny solom-bavam-bahoaka ny eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola koa fijerina azy miezaka mame ny zavatra
tena tsy maintsy hoe avoaka amin'ny alalan'reto boky reto. Ka de voaray zany ndreo nanomboka andro amin'ny maraina. Raha ny tsaroantsika tany amin'ny 17 volana oktobra tany, nisy olom-bavam-bahoaka filohan'ny voamierany fitantanam-bola sy ny teti-bola efa nanambara fa voaray teo anivon'ny anteny miram-pirenena izy reto, ny teti-bola mpanjakana. Fa androany izy zany no voaray aty am-pelatana sy olom-bavam-bahoaka. Androany zany no nanomboka ny fizarana azy tamin'ny solom-bavam-bahoaka 4 andro zany, tamin'ny 30 volana oktobra tapabolana eo zany. Tapabolana eo. Tapabolana eo zany. De eo zany tsika le mametra-panontaniana hoe matoa napetraka ilay fetrandro 30 andro ao anatin'ny lalàna sy ny fitsipika anaty feny anteny miram-pirenena ny amin'ny hoe ametrahana an'ity eny anivon'ny anteny miram-pirenena ahafahana mandinika azy ara-potoana de tena ilainy zay. Satria reto no hitantsika eto fa any anatin'ny ordinateur sy ny atotan-taratasy isan-karazany ihany mbola zavatra be dia be irana mandinika. Ary reto mizara isaky ny ministera tsirairay reto, isaky ny androm-panjakana tsirairay de mbola jerena isaky ny vanim-potoana. Misy ny vanim-potoana efa lasa, misy ny vanim-potoana ho avy zay lanaovana prévision, fa misy ny vanim-potoana hatrehana de ny taona 2024. De reny rehetrarehetra reny mitaky fotoana ahafahana mandinika azy. Iza ny mila mandinika? Mazava ho azy fa ny ministeran'ny fitantanam-bola izay nanoratra an'ity sy manolotra an'ity volavolan-dalàna ity, satria volavolan-dalàna ity zany hoe manaraka ny dingan'ny fanomanana volavolan-dalàna rehetra zany. Zay le tsaroantsika nisy fotoana hoe nandalo tamin'ny filan-kevitra minisitra, nankataovan'ny filan-kevitra minisitra aloha, zay vao naka ty volavolan-dalàna ty dia ny ministera nanolotra azy aloha zany, ministeran'ny fitantanam-bola, de efa azo heverina fa maitsy enjery an'ity. Satria tsy herinandro vitsivitsy no anomanana an'ity, tsy volana vitsivitsy na maromaro no anomanana an'ity, fa tony le atao hoe asa mitohy. Ny teny ateo hoe vanim-potoana maromaro ny jerena ny lasa, jerena ny ho avy ahafahana mamaritra le hatrehana. Zany hoe misy famaritana ny ho avy lavitra be ao, fa tsy hoe misolo ekipa vaovao eo amin'ny ministera teti-bola mpanjakana de amorona vaovao amin'ny eritreriny manokana ao izy, fa miainga avy amin'ny vinan'ny fahefanam-panatanteraka eo, kanefa koa tsy maintsy miainga avy amin'ny zava-misy izay navelan'ny tantara tony amin'ny herintaona ty de ho tantara. LFI 2025 ty afaka herintaona ohatr'izao ty efa mamaraparana ny tantara fa efa 2026 ny andresa reny no iangatsika ao anatin'ilay somary nisy nanaitra kely asana fahadisoana inona fa ato hoe présidence de la république anao atao amin'ny entety ato manolotra le izy manaitra maso kely ihany fotsiny le izy ao anatin'le izy misy dikany ve, satria sa tena fahadisoana kely tany am'izay fanontana azy tany fa ny ministeran'ny ino ty izy fitantanam-bola no tena mandrafitra an'io. Marina fa manome ny vina ny président ny république, milaza ny vina ny président ny république, mametraka amin'ny PGE, politique générale de l'état ny gouvernement, fa ahafahana mandatanteraka an'ireo de manao budget na teti-bola sahazan'ireo zavatra ireo ny ministera misahana zany teti-bola zany, fa tsy ny présidence de la république no mitondra an'izany ao amin'ny anteny miram-pirenena. Ny ministera tsirairay no mitondra ny projet de loi any anivon'ny ministera fa tsy androm-panjakana anankiray. Zay zany ny zava-misy. Ka tonga reto zao, inona zany tokony atao zao? Maka ny hevitry ny olom-pirenena sy ny tsirairay avy ahafahan'ny solom-bavam-bahoaka sy ny loholona miady hevitra amin'ity sy mitondra fanatsarana. Mitondra fanatsarana ho za tsy miteny hoe mitondra fanovana. Inona mahasamihafa zay? Misy fahasamihafana fa miankina amin'ny fomba fijeren'ny tsirairay. Miankina amin'ny fomba fijeren'ny tsirairay no hoe le fanovana ve, fanovana mitondra makany amina fanatsarana. Fa ny fomba fiasa somary manaitra kely ihany fa teneniko eto ihany koa ty, ny fomba fiasa tany aloha
alohan'ny andrafetana ny tena drafitra farany hoentina ny anivon'ny filan-kevitra minisitra de isa-paritra misy ilay atao hoe conférence budgétaire régionale zay tsy nisy tamin'ity indray mitoraka ty zay manaitra ihany koa satria mandat vaovao ty taona faharoa amina mandat vaovao fa LFI vaovao tamin'ity mandat ty tsy nisy za manokana aloha tsy nahazo fanasana mety ho nisy angamba tany fa zany tsy nahazo fanasana fa aleoko miteny hoe tsy nisy tsy nahalala fisina conférence budgétaire izay iantsona andrao rantsa-mangaika ny firenena isa-paritra hakana ny hevitra izy ireo amin'ny mety ho drafitra hitondrana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona manaraka tsy nisy zany tamin'ity indray mitoraka ty eny anivon'ny région amin'ny ankapobeny misy an'izay foana misy an'izay foana anivon'ny région ankapobeny zany hoe alefa mialoha io alohan'ny amoahan'ny région izay soso-keviny makany amin'ny ministère zay ma conférence régionale azy conférence budgétaire anivon'ny région dia angonina daholo voantso daholo ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra amin'ny région anankiray voantso daholo iny tompona andraikitra isaka sampandraraha rehetrarehetra ary misy olo-tena ministère koa voantso ao de iny avy eo no andraisana ny soso-kevitra avy amin'io faritra io zany hoe retony anay no eritreretinay tokony ampidirina ahafahana mandrafitra ny loi des finances ho an'ny taona manaraka fa tsy nisy hoa zany tamin'ity indray mitoraka ty mety zany no tsy voantso fa za aloha afaka miteny hoe tsy nahalala ny fisiny raha nisy tany ambadika tany tonga eto amin'ny assemblée nationale ary ty zavatra ty zao raha ny ordre du jour zay navoaka ny séance plénière ny assemblée nationale fakomaly dia afaka tapabolana eo zany reo miditra amin'ny asam-bomiera de 3 andro 4 andro sy tapany no anomanana ny adievitra any anivon'ny asam-bomiera mahakasika an'ireo e eo le mampisy adievitra foana hatramin'izay hoe 2 andro sy tapany 3 andro 4 andro veo ampy satria ireo no tokony resahana tsirairay isanandalana mihitsy isanandalana hoe manao an'ity naninony ty noatra zao fa maninony ty tsy ohatran'io fa maninony ty raha atao ohatran'izao zany no tokony ho fandehan'ny adievitra ary tena zany ny fandehan'ny adievitra fa raha matadiditsika nisy fotoana nahabe resaka teto amin'ny firenena ny hoe nandeha ny adievitra fa rehefa vita ny adievitra de nahazo toromarika ny maro anisa hoe ny version avy amin'ny ministera no tazonina dia sanatria ve izany no mahatonga n'ilay fanafoezana ny fempotoana ahafahana mandinika an'izy tony satria tsy ny anteny miera-pirenena rery ihany no anao an'io zany hoe nyteny aty hoe afaka tapabolana io miditra mandritry ny 2 andro sy tapany na 3 andro izay indraindray azo isaina ny alina satria rehefa teny ilaina de miasa alina paray ny andro manao an'io hanao an'io adievitra any anivon'ny asam-bomiera io fa alohan'izay anefa ary ty tena iainana any amin'ny district any iainanay zany any amin'ny district any milaza ny heviny amin'ny fomba rehetra ihany koa milaza ny heviny amin'ny fomba rehetra ireo mpisehatra isan-karazany ireo syndicat isan-karazany mety ho voakasika ty moa resaka tetibola resaka toe-karena ny resahana amin'ity de ireo sehatra rehetra izay voakasika amin'ny resaka fiarina indrindraindrindra fiarahamon'ny pirenena voakasika amin'ny sehatra iraisam-pirenena fiaria-pirenena fa ity loi des finances ty tsy ambaratelo ty fa tokony voavita ny any amin'ny conseil des ministres tonga eo anivon'ny parlement izy ty de tokony ho fata-bahoaka ary ny teknôlôjia misy atsika ananatsika am'izao fotoana zao ahafahana manatanteraka an'izany inona ny tanjona ny isin'ilay fangararana amin'ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny fandrafetana mihitsy aloha tsy atao hoe resaka fitantanana fotsiny satria mety resaka ifampiayavy zany tsika tsia tsy any amin'ny resaka fifampiaya iny io fa zay le hoe fampandraisana anjara ny olom-pirenena ena fa na de tsirairay azy fampandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fandrafetana nyity lalàna amin'ny feniteti-bolam-panjakana ity de manaraka koa moa zany ny syndicat manaraka ny fiarahamon'ny pirenena isan-karazany eo misy ny tambajotra serasera na amin'ireny ara de ahafahanay mandray za izy
hitondra amin'ny fomba ofisialy ny sosokevitra any amin'ny fanapahan-kevitry ny parlemanta rehefa avy amin'ireny resadresaka rehetra atao reny, avy amin'ireny feo ieno etsero reny no ahafahana mitondra zany, de zay le endrika fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fandrafetana an'ity zavatra ity. Entina sosokevitra ifandresen-dahatra tena misy mifandonda-tabatra mihitsy ao rehefa ifandresy laharako samy mahay amin'ny mahamay aziko. Mahamay any amin'ny distrika Ambohidratrimo mety tsy mahamay ny distrika sasany, satria secteur tsy misy any amin'ny distrika sasany, CEP-arina tsy misy any amin'ny distrika sasany, misy CEP-arina hafa matanjaka sy tena misy fetraikany ara-toe-karenena amin'ny firenena any amin'ny distrika hafa fa tsy mahakasika ny distrika ohatra. De zay no mahatonga an'le hoe tsy distrika anao rery any nijerena fa firenena nijerena, ary mahatonga an'le adihevitra somary mafana raha ny tokony ho izy. Satria samy te-hampiditra zay hita ny fahasahaza ao ary ny rariana de ahasoa ny firenena iray manontolo reny zavatra ireny. De eo zany zao za zao mahita hoe mety androany zany zao vao mivoaka amin'ny public ity zavatra ity. Androany tsy mbola malala koa raha efa mivoaka any amin'ny sitany ministère finance avy fa eritreritry fotsiny za aloha zany zao no milaza eto pahibe maso hoe efa voaraina solom-bavam-bahoaka le izy. Fa any amin'ny zay fomba iantefany makany amin'ireo fiarahamonim-pirenena, fikambanana isan-karazany, CEP-arina isan-karazany, ny olom-pirenena tsirairay eo zany mbola tsy afaka manamafy hoe efa mipakany ve io, de ho ampy ve le tapabolana andraisana an'ireo sosokevitra rehetra reo alohan'ny tena irosoana amin'le adihevitra eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Fa aorian'izay nefa mbola ho avy ny fandefasana an'io makany amin'ny antenimiran-doholona, mbola mila fotoana koa zay, mbola mila fotoana ohatran'izay koa ny antenimiran-doholona raha ny tokony ho izy. Avy eo mbola isy ilay atao hoe navette parlementaire rehefa ilaina, rehefa misy tsy vitsivitsy-kevitra ao anatin'ilay, zay vao tokony hoe tena hoe afa-potsika rehetra ny amin'ny adihevitra mahakasika an'ity loi des finances ity. Averiky foana ity ny deuxième session ordinaire amin'ny taona anankiray de natao atsoina koa hoe session budgétaire, zany hoe na andany roapahatelon'ny fotoana na andany 20% ny fotoanan'le session ary ny adihevitra mahakasika an'ity teti-bola-panjakana ity, de zay mihitsy ary moa ny tokony ho izy, zay no andrasana. Fa tsy hoe ampahafolon'le vanim-potoanan'le session fotsiny no anaovana an'le izy de lasa tonga am'le hoe mirodorodo manapaka zavatra tsy voadinika tsara akory, lasa vokatra zay mantsy de efa mivadika lalàna le izy, efa mivoaka ny amin'ny journal officiel an'le mpiaramonina vao mahita ay ve nisy an'izao tany, afa maninona ny tony natao an'izao, fa maninona ny tony ny edikevitra tsy ny edikevitra tsy fantatra ny aloha zavatra ohatran'izay. De zay le teneniko hoe isiny mangarahara eo amin'ny adihevitra sy ny fandrafetana antony volavolan-dalàna tony. Ny atao hoe mangarahara eto de tsy hoe fitsokolova hoe fanaraha-maso, fa fananana accès angamba amin'ny fiteny frantsay malalaka ho an'ny olom-pirenena amin'ny tony atota-taratasy zay tena iakina ny fiainam-pirenena rehetra tony. Ya, ho antsika moa zany mpanaraka de efa misy aminareo no miresaka amikato hoe de nanahoana indray zany ny subvention jirama, mety ohatriny izy eo mitombo sa ny ena subvention jirama, de nanahoana ny teti-bola anakany amin'ny fampianarana satria nisy an'le valaresaka amin'ny mpanao gazety iny zany de nampitomboana le famatsiana ny solika zany ahafahana manodina n'lay machine lehibe. De nambara tam'izany fa nisy vola zay nalaina tanivon'ny fampianarana, de manahoana ny isaky ministera rehetrarehetra zany mitombo sany ena na ny institution na ny androm-panjakana izy andray zany no mahazo tombo be loatra tam'ity teti-bola mpanjakana ity, na hoe hanatratra tamin'ny araka-rena firisan-jato ny fitondram-panjakana amin'ny taona ho avy io, na hoe inona reo tena foto-drafitrasa lehibe tena ho ataon'ny fitondram-panjakana ka iopana zany adihevitra rehetrarehetra zany, na hoe ohatrina ihany zany no ho voatazona
ao anatin'ilay telo-bola natokana hotantan'ny solombavam-bahoaka zay hanatanterahana asa eny anivon'ny distrika zay nalany reny solombavam-bahoaka reny. CLD lasa niova siady izy taty aoriny. Isika samy mbola tsy de nafaka amresaka an'izany na solombavam-bahoaka Mambrabenirina ary vao tamin'ny maraina no nahazo izany, fa izany koa tena mahaliana ao anatin'io teti-bolam-panjakana zay hodiniana 520 député Mambrabenirina. Raha misy azo aroso moa zany de efa eo ianao androso azy, raha tsisy azo aroso moa zany de mbola samy amaky zany tsika de hoentiny eto amin'ny fandarantsika inona no azo resahana momba an'izany kirakira-mbolam-panjakana sy ny amin'ny fomba hitantanana azy amin'ny akabiany, ny mitombo ny miena ny mety nahazo vahana na ihany koa ny foanana, zany rehetrarehetra zany dia ilaina mahafantatra zany. Ahitana taratra manko zany le endriky le fitantanany raharam-panjakana sy ilay zava-misy aina amin'ny fanjakana hoe kofona tanteraka na hoe tsy afa-miaina intsony le fanjakana, sy ny amin'ny ahoana ny fomba hitsinjarana ny trosa, sy ny amin'ny ahoana no ampidirana an'ireo vola fanampiana azontsika na hoe reo aide budgétaire zany. Zany tompoko no ilaina n'le teti-bolam-panjakana député Mambrabenirina. Mbola sarotra raha am'izao oro zao tsika no iresaka tarehimarika satria ataoko hoe mbola tsy ampiadiny telo nananako an'ireto boky reto. Ny azoko lazaina fotsiny de zao anisan'ny tato zany zao ilay fiovana rafitra teo anivon'ny gouvernemanta, satria fantatsika fa zany ny secrétariat d'État mahakasika ny souveraineté alimentaire zany tsy nisy teo. De amin'ny taona 2025 zany vao isy ny fanamboarana atao anatin'ny teti-bola ny fomba fiasan'izany. Tafiditra anatin'izany koa ny resaka transformation numérique sy ny resaka vulgarisation de TIC moa filazantsika azy, resaka teknôlôjia. Zany hoe rafitra reo resaka secrétariat d'État de tsaroko tampoka nakaiza zay le raiky ambin'ny folo tokony fa ho avy fotoana iresantsika andreny fa tia moa zany zao raha mamaky aingana fotsiny ato ny azoko lazaina ihany koa dia manodidina ny firy zany 4,4 sy roa alina lavitrisa zay ny totaly be ny teti-bolam-panjakana 24 000 milliards ariary io, ariary io ka ariary io zay zany ny mamaky aingana fotsiny zay ny tarehimarika hitako ato. Ho an'ny taona 2020 sy 2020 ny hoe isaky ministera reto mba maso reto izy fa tsy voavaky zao ny azoko lazaina fotsiny fomba fijeriko ty lay resaka JIRAMA sy ministera fanabeazana iny fomba fijeriko an'iny faniry satria mitady vahaolana teo noongeny na maika tamin'ireny fotoana ireny tamin'ireny le hoe aminonafo tamin'ireny le hoe tsy hivoaka ho ambomana-bola raha tsy mahita vahaolana na maty tena tao. De amikoa fomba nentina mivoaka tao iny fomba nafana mivoaka fotao ambomana-bola manjary sy tafavoaka nino efa niandry karaha ohatra avy eo moa le izy nisy endrika ohatrany hoe démenting amany le zako azy taty aoriana rehefa tena nandeha be ny ady hevitra sy ny resaka isan-karazany de fomba fijeriko azy nisy saika endrika famindram-bola satria asa maika ingeny ny ilanan'le vola fa tsy andro 2025 am'izao fotoana zao misy ny délestage fa tsy amy 2025 fotsiny ary vahaolana ivoahana tao ambomana-bola no ny tadiavina fa tsy vahaolana ho amy taona 2025 zany hoe ny tokony arahantsika akaiky zany de inona no mety famindram-bola ny tranga ahafahana manentsina mibanga am'izay ilaina anatanterahana zay nieritreretra hoe ho vahaolana maika amin'ilay olan'ny JIRAMA teo fa tsy miandry ny teti-bolam-panjakana 520 sy 2020 fotsiny akory fa ny teti-bolam-panjakana mbola ho avy tsika hijery an'izay raha misy ny fotoana amin'ny herinandro efa mahadinika an'ity de ao tsika milaza ny famakafakana mizara aminareo ny vaovao zay le teneniko teo hoe amin'ny maha-olom-pirenena ny olom-pirenena tsirairay de tokony ahazo ny vaovao marina rehetra ny olom-pirenena fa aloha zay andinika kely tsara de amin'ny fotoana ionatsika manaraka ezaka anana précision kokoa sy atsipiriany kokoa. Eny ary
satria tsika maro be ny manontany ato zany de tsy maintsy zay le izy farany ary alohan'ny isarahantsika eto député Mamy Rabelindrina efa tsy resaka tsontsika zany ny teti-bola mpanjakana io zany fa efa nahasombontsika io zany mihina zany fa efa afaka mandinidinika tsika de efa afaka mandalindalina de tsy maintsy isy ny zavatra hivoaka amin'izy ty satria na iza koa ary mba hitsikilokilo kely miboky ny député Mamy Rabelindrina satria mety antany anareo de mila manana ny élément de réponse hoe inona moa zany mikasika an'izao de hitsikilokilo kely ao am'bokin'ny député eo zany mba tsara ihany mba malala an'izay teti-bola mpanjakana izany, marina hoe fanjakana efa tena sahirany ty, fanjakana efa tena miandro sarahany ty, fanjakana efa tena efa azo lazaina hoe efa tena rakopantsy tsy mahita zay tena hoe hivoahana tsony de nampimeha mihitsy le teny député teo hoe fomba nafahana nivoaka tao manam-bola de ohatran'iny le izy ary tena marina tokoa zany satria lasa namaty tena nge am'le hoe tena tsy maintsy mahita vahaolana de nefa raha ndray moa zany de masitsiny foana zany mpiasa ny jiramasiny rehetra fa tsy mety mba miaiky mihitsy le fanjakana avy aty aminay nge lesoke eny ary zay ny amin'iny fa eny mety hoe any Ambohidratrimo ny député Mamy Rabelindrina fa manana andraikitra ihany koa anatin'ny antoko satria secrétaire général anatin'ny antoko de mba te hazo kely amintsika ho antsika eto Antananarivo renivohitra ho amin'ny azakazaka rehetrarehetra zany ho fanohanana ny tojo ravalomanana hamarana atsika hifandarina miara-manonja amin'ity atoandro ity fivahiniana ny député Mamy Rabelindrina eto amintsika. Resaka fifidianana amin'ny ankapobeny moa resantsika teo fa hatrany hatranytsika rehefa miresaka de mametraka ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra ho tena zava-dehibe ary tsy isika ihany fa ny rehetra mametraka an'izany ho tena zava-dehibe satria renivohitry ny fireneny dia misy antsika rehetra malagasy rehetra no mitambatra eto fa zao araka ny voalazako teo fa resian-dahatry ny antoko ny fantana ny candidat rehetra ary anisan'izany candidat larana fahaefatra Tojo Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra de ny fahafahany fa resian-dahatra fa izy no afaka voalohany amoakana Antananarivo renivohitra avy eo anatin'io lavaka sy fako sy ny masiso rehetra nametra sasany azy io sy io endrika fanjakam-baroa zay misy eto Antananarivo sy ny manodidina io manaja lalàna indray eto no diso fiomehezana fotsiny. Faharoa izy no maharesy lahatra fa hahatondra ny vinan'ny antoko eo amin'ny fampandrosoana Antananarivo renivohitra fa indrindra eo amin'ny fiaraha-mandroso ny tanàna zay nge mba le efa niresahako teto izy ity le hoe Antananarivo renivohitra tsy afaka ny olon'olona fotsiny eto ary commune manodidina rehetra na lavitra na akaiky tsy maintsy misy fandraisana amin'ny Antananarivo renivohitra fa zany no anisan'ny tsy ampy tamin'ny mandafarany teo izay fametrahana fomba fiaraha-miasa eo amin'ny samy commune zay fa indrindra fiarahana amin'ny Antananarivo renivohitra zay aveliko fa tsy afaka misaraka raha tsy resaka fa tsy Ambohidratrimo fotsiny analinalina isan'andro mponina Antananarivo miasa ny Ambohidratrimo amin'ny faritra Ambohidratrimo iny de ohatr'izay koa ny mponina avy any amin'ny district ny Ambohidratrimo miasa tia Antananarivo tsy afaka ny tsy ara-iasa mihitsy zany ny commune any amin'ny district ny Ambohidratrimo sy ny commune Antananarivo renivohitra na de resaka fitaterana an'ireo olona reo fotsiny aza na de zay fotsiny aza fa tsy maintsy arindra tsara ary ifanarahana ny fomba fiasa ao anatin'izay ndresaka ara-toekarena ndresaka ara-piariana apahany betsaka amin'ny sakafo hoaniny eto Antananarivo renivohitra avy any amin'ireo faritra manodidin'ireo ary mifanohitra amin'izay ihany koa betsaka ny filan'ireo faritra Antananarivo ireo hoy ateto hoe na de nivarotra ny vokany fotsiny ara ny avy any amin'ny faritra ambanivohitra manodidina Antananarivo tsy maintsy miditra eto Antananarivo aloha satria eto no misy ny tsena Tatsaha izay andraisana an'ireo tantsaha avy any ambanivohitra tsy maintsy irahana miasa amin'ny Antananarivo renivohitra zany ary lafiny anankiray ihany koa fampitohy amin'izany vola iditra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra zany
reny tsenany tantsaha zay mandray ny tantsaha avy any ambanivohitra reny, tsy afa-misaraka ho ireo fa vondrom-pasitra itsinjaram-pahefana tsirairay avy reo tsy afa-misaraka reo ary izay no antenainay hanatsarana an'izay fomba fiaraha-miasa n'ireo vondrom-pasitra rehetrarehetra reo fa zay ny banga tatao anatin'ny ataoko hoe 5 taona farany teo. Neniara de amaraparantsika ny fandarantsika satria de efa lasalasa ny fotoana. Mino aho fa misy zavatra azo tsika noraisina nandritra ny fotoana ny vainiana ny solombavavoaka ny Madagasikara vavidy tetsy amin'ny distrika Nambotra Atrimo. Rabendrina mamy ny efitra rehetra izay nizaraina teto amin'ny fandarantsika. Isika ihany koa moa zany de miezaka mizara ireo lafim-baovao samihafa raha pitso ihany koa zany tsy maintsy isy ny déplacement samihafa raha afaka pitso ihany koa isy ny vaovao samihafa hoe anahoana sy anahoana eto amin'ny firenena ihany koa zany satria de akaiky moa fifidianana mandeha ny adihevitra momba ny jirama sy ny sisa efa tsy resahana intsony nanahoana ny efa ran'ilay Airmad lasa Madagascar Airlines efa samy reraka sy kivony rehetra de manetsiketsika projet hafa any ambadibadika any indray ny fanjakana aloha zany sitrany mba hanakomakomandresaka kely sitrany mba ahafahana zany mba manodikodina kely ny adihevitra amina raha samihafa zany satria efa zay izy resahantsika zay efa sahirana fa na le fitondram-panjakana renge na izy manokana renge de ohatran'ny mba mametraka fanontaniana hoe mbola normal ve zay mitatana sy mitondra am'izao fotoana zao satria na ny entana tonga anatin'ny porony Tomasina aza de raha tsy manao déplacement mihitsy le izy le fitondram-panjakana tsy mahita irika moana an'ilay hoe plaque-na panneau solaire sy ilay groupe samihafa de zany etintsika ilazany zany fa tena sepotra le fitondram-panjakana amin'ny fomba hitatana zava-misy any ankapobeny raha rano tadiavina moa ny azy tsy de hitantsika hoe inona ny tena anohanana an'izany resaka zany fa tsy mora mitata-panjakana io tsy mora ihany koa zany mitatana firenena zany fa tsy araka ny kabary ambony vavahady hoe de tsy nanao ny teo aloha na hoe izay ny tonga de izay ny tena hanao zavatra goava be ary ho ataona ohatran'ny tena goavana mamiratra ty amin'ny Océanie Indienne na Afrika seran'izao tontolo zao kanjo efa depany Comore aloha zany tsika aloha zao ara ekonomika sy ara mpizahatany ara-panatanjahantena ihany koa efa lozan'ny Comore tsika tsy tanteraka zany le hoe Madagasikara tena ho tazany zao tontolo zao tazan'ny Afrika tazan'ny Océanie Indienne Maurice nahavita nanao révolution ngeza be nanova ny volomboasary ho an'ny loko menamena hitatana amin'ny firenena de navin'ny-Ramgolama zany le very ny rivotra Joakinota ohatran'izany ihany koa 7 taona navily Ramgolama zany ho prime ministre vaovao any amin'ny nosy Maurice navita révolution koa menamena tany États-Unis 7 taona sa 7 taona Donald Trump zany 7 taona dikan'izay zany tsy nitaona ho mitondra an'io fa mifahatanjahana ara-tsaina zany no hitondra an'io ary rehefa tadiaviny vamitona hoe averina ianao fa sahirina le firenena de averiny vahoaka zany zany mbola ananantsika fanantenana am'izao zava-misy eto Madagasikara zao ary tsy azo anilikiliana mihitsy an'le olona zay efa nahazo taona sy manana traikefa satria mila an'izany Madagasikara de makasitraka ny namako teknisiany tsika rery ny andraikitra azy teo sy ny tao amin'ny division de vitantsika ny napita azy tamitsika teo zay le tanora mandray andraikitra ary mianatra raha izy kanefa fa manana zay tena traikefa zay eto amin'ny MBS fahitalavitra sy radio isarona ihany koa ny radio mata ny namana rehetra mpiara-miasa any amin'ny distrika samihafa any de raha pitsondray manome fotoana ho antsika ny tenako hiaraka anatin'ny fandarantsika fa isaona aloha zany député Mamy Rabendrina ny ara-dalina tamintsika tamin'ity atoandro ty kasitraka indrindra veloma tompoka ho any raha pitsondray tompo lasy tompo vavy.